Pitsara toko fahenina. Ny nampahorian'ny Midianina ny Israely sy ny antson'Andriamanitra ny Gideona ho mpamonjy azy. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehova ny zanak'Israely, ka dia natolotra Jehova ho eo an-tanan'ny Midianina 7 taona izy. Ary ny tanan'ny Midianina dia nahery tamin'ny Israely, ka ny taony ny Midianina no nanamboarany zanak'Israely ireo fierena any atendrombohitra sy ireo zohy mba amin'ny fiarovana. Ary rehefa namafy voan'ny Israely, dia avy ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra hanafika azy. Dia nitoby tandrifiny ireny, ka nanimba ny vokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza, ary tsy nisy zavatra navelany iveloman'ny Israely, na ondry amanosy, na omby, na boriky. Fa niakatra izy, nitondra ny omby amanondriny sy ny lainy, ka ny fiaviny dia tahaka ny valala ny amarony. Ary tsy tahisa izy sy ny ramevany, dia niditra tamin'ny tany izy handrava azy. Ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midianina, ka nitaraina tamin'i Jehova izy. Ary raha nitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely noho ny Midianina, Jehova dia naniraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely, izay nilaza taminy hoe, izao nolazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely: izaho no nitondra anareo niakatra avy tany Egipta, sady nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny trano nahandevozana. Ary namonjy anareo tamin'ny tanan'ny Egiptianina sy ny tanan'izay rehetra nampahory anareo, dia nandroaka ireny teo anoloanareo aho, ka nomeko anareo ny taniny. Ary hoy izaho taminareo: izaho no Jehova Andriamanitrareo. Aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita, izay tompon'ny tany ho nenanareo, nefa tsy niaino ny feko ianareo. Dia tonga ilay anjelin'i Jehova ka nipetraka teo ambanin'ny hazo terebita teo Ofra, izay any Joasy Abiezrita. Ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fantaka teo anilan'ny famiazam-boaloboka mba afeniny amin'ny Midianina. Ary ilay anjelin'i Jehova niseho taminy ka nanao taminy hoe: Jehova ny mombanao, ry lehilahy mahery. Fa hoy Gideona taminy: indrisy tompoko, raha momba anay Jehova, nahoana no ozoiny izao rehetra izao izahay, ary aiza ny fahagagana rehetra nataony, izay nolazain'ny razanay taminay hoe, tsy nitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehova? Fa ankehitriny efa nahafoy anay mihitsy Jehova, ka nanolotra anay eo an-tanan'ny Midianina. Dia nitodika nijery azy Jehova ka nanao hoe: mandehana amin'izao herinao izao, ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina, tsy efa naniraka anao va aho? Fa hoy izy taminy: indrisy tompo, ataoko ahoana no famonjy Israely? Eny mpianakaviko no malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izaho no kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. Dia hoy Jehova taminy: omba anao tokoa aho, ka hamely ny Midianina toy ny famely olona iray monjy ianao. Dia hoy izy taminy: masiny ianao, raha mahita fitia eto masonao ary aho, dia aneho famantarana fa ianao no miteny amiko. Masiny ianao, aza miala eto, mandra-piaviko eto aminao hitondra ny fanatitra hohanina, ka apetrako eto anatrehanao. Dia hoy izy: eny, izaho iandry mandra-piverinao. Ary Gideona lasa niditra ka namboatra zanakosy sy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba iray efa. Ka ny hena nataony tao anatin'ny harona, ary ny rokena nataony tao anatin'ny vilany. Dia nentiny ho eo aminy teo ambanin'ilay hazo terebinta ka natolony azy. Ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra taminy: raiso ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira, ka apetrao eo ambonin'ity aram-bato ity. Ary ahidino ny rokena, dia nataony izany. Ary naroson'ilay anjelin'i Jehova ny lohany tehina izay teny an-tanany, ka natendry ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira, dia nisy afo nivoaka avy tamin'ny vatolampy, ka nandevona ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. Ary ilay anjelin'i Jehova dia lasa niala teo masony.
dia hitan Gideona fa anjelin Jehovah izy ka hoy izy: adray, Jehovah tompo, fa nahita ilay anjelin Jehovah ny fanatrika. Fa hoy Jehovah taminy: fiadanana ny eo anao, aza matahotra, tsy ho faty ianao tsy akory. Ary Gideona nanorona altara teo ho an'i Jehovah, ary ny anarany nataony hoe Jehovah Saloma, na Jehovah no fiadanana. Mbola ao Ofra ny Abiezrita izany mandrak'androany. Ary tamin'izany alina izany dia hoy Jehovah taminy: alao ny omby lahy indrainao, dia ilay omby lahy faharoa izay efa 7 taona, ka ravao ny altarany Bala izay ian'nyrainao, ary kapao ny Asera eo anilany, dia manorena altara eto an-tampony ity fiarovana ity ho an'i Jehovah Andriamanitrao. Ka amboary tsara izy, ary alao ilay omby lahy faharoa, ka atero fanatitra dorana amin'ny hazo ny Asera izay ho kapainao. Ary Gideona naka folo lahy tamin'ny mpanompony, ka nanao araka izay efa nolazain'i Jehovah taminy, ary satria natahotra ny fianakavian-drainy sy ny lehilahy tao an-tanàna izy, dia tsy nanao izany tamin'ny atoandro, fa tamin'ny alina no nanaovany azy. Fa noho ny fomaraina koa ny lehilahy tao an-tanàna, ka indro efa rava ny altarany Bala sady voakapa ny Asera teo anilany, ary ilay omby lahy faharoa dia efa naterina teo ambonin'ny altara izay natao, dia ny fanontany hoe izy: iza reno nanao izany zavatra izany? Ary raha ny fanontany sy ny famoaka teo izy, dia hoy izy: Gideona zanaky Joasy no nanao izany zavatra izany. Dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'i Joasy: avoainy zanakao mba ho vonoina, satria efa nandrava ny altarany Bala izy, sady efa nikapa ny Asera teo anilany. Ary hoy Joasy tamin'izay rehetra nitsangana teo anatrehany: moa ianareo handahatra ho an'ny Bala va? Ianareo va no hamonjy azy? Izay handahatra ho an'ny Bala dia atao maty, raha mbola maraina ny andro. Raha Andriamanitra i Bala, aoka izy handahatra ho an'ny tenany, fa nisy nandrava ny altarany. Ary tamin'izany andro izany ny anaran'i Gideona dia nataony hoe Jerobala, fa hoy izy: aoka Bala no hifandahatra aminy satria noravany ny altarany. Nandresen'i Gideona ny Midianina. Ary Midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory, dia nitaka ny toby teo amin'ny tany lemaka Jezreela. Ary notsindriany fanahin'i Jehovah Gideona, dia nitsoka anjomara izy, ka nivorona naraka azy ny Abiezrita. Ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy, dia nivorona naraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebolona ary ny Naftaly izy, dia niakatra ny tsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra: raha ny tanako no amonjenao ny Israely araka izay efa nilazainao, indro apetrako eo amin'ny famolona ity volon'ondry iray manontolo ity. Ka raha ny volon'ondry ihany no lenan'ny andro, fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nilazainao. Ary dia nisy izany, fa nifoha maraina koa izy, ka no fiazany ny volon'ondry, ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary hoy koa Gideona tamin'Andriamanitra: aoka tsy rehetra amiko ny fahatezeranao, fa hiteny izao indray mandeha izao monja aho. Aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry. Aoka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa no lenan'ny andro. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'iny alina iny, ka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny andro.